Ihatra afaka fotoana fohy ilay tolotra internet amin'ny sarany mora hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny haitao arakajimrindry ny paostra sy ny fifandraisan-davitra. Eo amin'ny vaovaon'ny fifandraisan-davitra kosa tsy azo idivirana intsony ny fampiasana internet amin'izao vaninandro izao ka mitady ny fomba rehetra ahafahan'ny malagasy rehetra misitraka izany fanjakana amin'ny alalan'ny ministerany fampiroboroboana ny haitao arakajimrindra ny paostra ary ny fifandraisan-davitra. Nisy ny fifampirarahana nataon'ny ministra ka nisy mpandraharaha iray resy lahatra ary nanambara ny fahavononany hanome tolotra internet amin'ny sandany mora ho iatran'ny ministra tompon'andraikitra fitatitra n'izay vaovao izay antsa rakotomanana. Amin'ny tolotra izany ato amin'ny fibre optique izay mora indrindra eto Afrika ary tsy misy sarany aloha amin'ny resaka installation maimaimpona ihany koa ny équipement ahafahantsika mametraka ny fibre optique io. Zany hoe nametraka fibre optique zany any amin'ny tranony tsirairay amina vidiny tena farak'izay ambany ahapahan'le vidiny amin'izao fotoana no ahafahan'ireo reny renim-pianakaviana reny mampita ny atao hoe internet haut débit fibre optique ao an-trano zavatra mbola tsy misy zany hatreto. Mifanitsy amin'ny bonne pratique internationale sy ny prix concurrentiel ohatra ny any andafy mihitsy zany hoe mbola inférieur à 10 € 50 000 ariary ny ahafahana miditra amina fibre optique. Ihatra afaka fotoana fohy raiky zany izay tolotra amin'ny sarany mora zaka ny fahefa-mividiny be sy ny maro izay araka ny fifampirarahana nataon'ny ministry ny fampiroboroboana ny haitao arakajimrindra sy ny paostra ary ny fifandraisan-davitra tamin'ny mpandraharaha ary mbola aprisian'ny mpandraharaha hafa ihany koa ny tolotra toy izay mba ahafahan'ny malagasy maro mampiasa internet izay teknôlôjia tsy azo idivirana intsony amin'izao vaninandro izao na ny sihatry ny fifandraisan-davitra na ny fivoarana amin'ny lafim-piainana rehetra indrindra fa ny fampandrosoana ny ara-toekarena dia tena ilaina internet avokoa. Efa nalalana raha teo ny lalàna ahafahan'ny opérateur rehetra mandraharaha amin'ny fomba malalaka. Voalohany ny fametrahana ny infrastructure aloha toy ny pylône, ny hotspot, ny terminal fanaovana ny réception ny internet, ny atao ihany koa tsika karazana atao hoe tikbus maimaimpona ireo zavatra atao. Isika koa manao ny atao hoe régulation anatin'ny architecte fanavozana ny lalàna mahafahan'ny opérateur rehetra mandraharaha amin'ny fomba malalaka. Atelo dia misy ezaka be dia be ihany koa nataontsika eo amin'ny lafin'ny fitadiavana satria secteur ny BPO zany hoe business process outsourcing anareo call center rehetra malaza fantatrareo dia anatin'ny asantsika ny fampiroboroboana amin'ny secteur io. Ny karama azo amin'ny secteur io dia tena mahavelona. Ezaka vita tato anatin'ny fotoana fohy izay fa miroso koa ny fametrahan'ny fanjakana pylôna amin'ireny toerana lavitra sy mitoka-monina ireny mba hampirisihana ny mpandraharaha malagasy hanaparika ny teknôlôjia ny fifandraisana.